Faly miraba antsika rehetra tonga eto amin'ity direct izay ataoko androany ity dia faly mandray antsika rehetra mandra-piandry andreo namantsika izay hiditra dia hiresadresaka kely momba ny zavatra ho resantsika androany. Tsy lava be fa fohifohy ihany time anankiroa fotsiny resantsika ny fandaharana ny fandaminana plutôt ny visioconférence izay ho ataontsika rapitso miara-manonja en visioconférence Zoom ho ataontsika avy aty ivelany rapitso sabotsy 6 février. Iresaka momba ny fizarana ny polo ihany koa dia farany aty aloha no resaka voalohany avy eo miresaka le fandaminana fa ny resaka mikasika an'le fitsarana tany Afrique du Sud sy ny mikasikasika an'le volamena trafikana volamena sy trafikana devise izay mandeha any Afrique du Sud. Be loatra manko ny zavatra mifamaofao mikasika an'io sy ny zavatra voalaza dia aleo azavaiko antsika inona ny tena mitranga, inona ny zava-misy ary ahoana ny tokony ho fandehany mba tsy hinoantsika lakolosy roa samihafa izay miteny zavatra roa samihafa ihany koa dia tsy fantatry ny olona intsony hoe inona no resahana. Avy eo hiresaka mikasika ny rehefa vita izay vao hiresaka ny fandaminana ny miara-manonja avy aty ivelany isika. Miditra tsikelikely eo namantsika fa satria za tsy manana fotoana lavabe izay tsy maharaka direct dia mijery en différé zany fa tsy maninona. Zao nalaza tamin'ny herinandro iny ny fitsarana mikasika ny fanondranana tsokosoko volamena 73 kg 700 izay tratra tany Afrique du Sud. Ny zavatra enitsika ihany koa ary tsy natao ny fanjakana tamtam be tao anatin'io raha io dia ny fisiany 36 millions de dollars devise tratra niaraka tamin'ireo olon'ireo. Ny valeur an'io volamena io dia eo amin'ny 3 300 000 euros ngamba izay. Le vola tratra dia 36 millions de dollars. Tiako tenenina dia izao. Hitantsika fa nalaza be io resaka volamena tratra io nanomboka tamin'ny 2 janoary. Tsy nasany tena ndraimbava raha ohatra n'iny ny fanjakana hoe nisy vola 36 millions d'euros koa niaraka tamin'io. Tsara fantatritsika fa ny volamena, ny trafikana volamena dia voararany lalàna. Izany hoe afaka manondrana volamena ny olona fa manaraka ny lalàna, izany hoe misy autorisation en bonne et due forme izay omen'ny ministère de l'énergie et mines, omen'ny banque centrale, omen'ny ambaratonga mpahefana isan-karazany ary mandoa taxe sy droit de douane. Izay zany vao atao hoe tsy trafika le izy kanefa tamin'ity zavatra ity dia tsy izay ny zava-misy fa navoaka tsokosoko io volamena 73 kg io. Ny devise indray tompoko dia tsy azo atao, tsy misy autorisation, tsy misy inona, tsy azo atao ny amoaka 36 millions de dollars zany na iza no anome alalana. Mazava amintsika ve izay? Tiako tenena dia izao le volamena 73 kg io zany mbola tsisy dikany par rapport amin'ilay famoahana le 36 millions de dollars voaka avy ao Madagasikara. Ny zavatra rehetra ankoatran'izay diversion sy fandrebirebena. Fa io vola 36 millions de dollars io mila fantatritsika hoe avy aiza, ahoana ny voany ary andeha ho aiza le izy. Oui, voalohany indrindra aloha ny vola mahazo mivoaka ao Madagasikara
na dia ohatra raha hoe 1000 euro ny avoakanao satria ianao andeha hanao touriste na hivoaka Madagasikara noho ny antony isan-karazany dia tsy maintsy manao manana attestation de devise. Raha ohatra ka plus 7500 euro zay ny farany azonao avoaka raha ohatra ianao ka touriste. Raha ohatra ianao ka hamoaka mihoatra an'izay dia misy barème koa io ka noho ny asanao no hanaovana an'ilay izy, izany hoe misy justificatif professionnel. Ary tsy azo ataony mamoaka vola be salamin'io amina million de dollars na d'euros eny amin'ny aéroport fa tsy maintsy mandeha banque à banque ilay izy. Tsy afaka amezivezena vola espèce ohatran'io zany ao Madagasikara. Tsy ao Madagasikara ihany fa misy firenena maromaro izay nanao convention mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola dia nanaiky fa tsy afaka andeha hitondra vola devise vezivezy hoentin'olona tanana ohatran'io. Azonareo ve izany no tiako tenenina? Tiako tenenina amin'izany dia izao. Tsy ny amerina an'ilay volamena ihany ny mahamaika ny fanjakana fa indrindra dia ny amerina an'io 36 millions de dollars izay nivoaka io ary ny anampina ny vavan'ireo olona ireo tsy laza hoe tokony homena an'izy ary tokony harotsaka izy io vola io. Ny any Dubai sy ny pays sasatsasany ohatran'ny Maurice tsy misy fetra ny vola azonao ampidirina eo satria ireny zany manana ny lalànany manokana fa ohatran'ny Madagasikara tsy azo ataony mampiditra, tsy azo ataony mamoaka. Fa matoa misy vola ngeda be ohatran'io mivoaka dia aloha hoe ahoana fomba nahatongavan'io vola io tao Madagasikara, ahoana nahatongan'io tao dia avy ao amin'ny banque centrale. Ninona zany tenenento teo ao amin'ny banque centrale misy devise ngeda be sy be dia be ohatran'io. Eo amin'izay zany tsika mila mahafantatra hoe inona ny fanazavan'ny banque centrale an'io 36 millions de dollars nivoaka tsokosoko an'i Madagasikara io. Vola n'inona io? Raha vola mivoaka avy amin'ny banque centrale io dia vola mpanjakana. Zay zany le izy. Efa naheno ihany koa tsika fa volamena tao amin'ny banque centrale io navoaka io fa tsy nitohizan'ny olona moa zany le fanadihadiana sy le investigation tao anatin'izay ary mahagaga anahy tsy nitohizandry General Bomba mahay manao fanadihadiana be ao anatin'ny tapakandro ny mikasika an'izay volamena mivoaka avy amin'ny banque centrale izay. Nahatonga an'izay théorie izay dia misy marquage eo amin'ilay lingot d'or eo misy marquage isan-karazany ohatran'ny vola izay, ohatran'ny volamena izay amprimina ao amin'ny banque centrale. Dia tsy mba nisy ve ny enquête nataon'ireto mpanao enquête mahay be reto mikasika an'izay sy mikasika an'ity vola ity ka mba navoakany amintsika salaminamoany omaly hoe ity gendarme de première classe Rayanna ity no nanao siniany le taratasy tany Toliary. Zay ny andrasanay, zay ny andrasantsika mianakavy ivoaka avy aiza ny vola 36 millions de dollars andeha ho aiza aniza ho ampidirina any amin'ny compte-niza any Dubai satria vola ny malagasy io. Ka tsy le 73 kilos na volamena ihany no ilaitsika miverina eto Madagasikara ary miverina ao anaty kitapolam-panjakana rehefa miongan'ireo fitondran'ireo satria raha zareo no maka an'io dia salaminy hoe any ambaravarany mpamosavy ianao manokana skidy. C'est-à-dire zany any amin'ilay mpangalatra indray ianao no mandoha vola. Ary raha mikasika an'ilay procédure dia ny ao Afrique du Sud, eto manko misy olona amin'izay mahay be izay ao amin'ilay procédure judiciaire mialatsiny fa angadiko io. Izany mahay izahay mahay ka dia ho azavaiko amintsika amin'ny fomba tsotra dia tsotra. Ohatry ny ahoana ny procédure any Afrique du Sud. Ny any Afrique du Sud dia procédure common law sy procédure romano-norvégien.
Ary ny dikan'izay dia misy pitsopitsony isan-karazany atao ao anatin'ny fitsarana. Fa indrindra amin'ny fomba tsotra mba tsy ho very amin'izay resaka common law sy francophone nareo dia rehefa ao amin'ny fitsarana ao Afrique du Sud zany dia ny olona izay manana capacité inscription au barreau, zany hoe misoratra amin'ny barreau ao Afrique du Sud no afaka miplaider raharaha ao. Raha ohatra zany ka nandefa avocat tany ny fanjakana ary nandefa tany tsy fantatritsika zany nandefa avocat anankitelo be zao izy andeha hiaro an'io raharaha io dia no le vola 36 millions d'euros atao izay tsy ampivoaka an'le resaka sy atao sy hamerenana ny vola io fa very ny vola noho le volamena 73 kilos. Ary indrindra ny afana manampina ny vavandreo telo lahy izay tratrareo satria témoin gênant reo, na tiana na tsy tiana dia témoin gênant reo. De faharoa raha misy convention judiciaire, convention bilatérale amin'ny firenena anankiroa dia afaka manao mandefa avocat hiplaider any isika malagasy ary zareo afaka mandefa any Madagasikara. Zay zavatra nefa tsy manana convention judiciaire, tsy manana coopération judiciaire amin'ny Afrique du Sud i Madagasikara. Ny système judiciaire atsika koa samihafa fa ny azy common law anglo-saxon ny antsika francophone tsy mitovy zany. Fa na izany arany ny eo amin'ny resaka pénal dia misy foana ny hoe parquet, juridiction de parquet sy ny juridiction de jugement, zany hoe le parquet zany fampanoavana ohatra ny any amintsika ihany ary ny zareo dia fidina ny membre ao amin'ny parquet, zany hoe avocat inscrit au barreau no fidina miasa ao amin'ny parquet an'zareo ary manao ny asan'ny procureur sy ny substitut du procureur sy ny adjoint au procureur, izay moa ny anaran'ny zareo zany. Dia misy chef, misy ambaratonga isan-karazany io, tsy dirako lalina zay fa ny tiako tenenina zany tsy mpangatakonitra akory ny parquet. Misy rangahy zay manko miteniteny foana hoe partie civile hono ny parquet. Parquet tompoko tsy partie civile ary ny fanjakana raha angatakonitra tsy ao amin'ny parquet izy ny mangatakonitra fa ny anjaran'ny parquet ao Afrique du Sud sy ny parquet eran-tany dia ny mametra ny sazy, manao ny fanadihadiana rehetra mba ahafahana mampiatra ny sazy ary mitaky ny fampiarana zany sazy zany amin'ny olona izay voapanga. Zany hoe ny asan'ity parquet ao Afrique du Sud izay taritin'ny Jobo Jobo le Boang, izy ny tompon'ny dossier amin'io izy no représentant ny parquet ao ary izy no représentant ny ministère public amin'io raharaha io dia nitaky ny fampiarana ny lalàna miaraka amin'ny proof rehetra sy ny charge rehetra izay hitany ao anatin'ny fanadihadiana izay ataony mikasika an'ity raharaha volamena sy trafikana devise ity. Ny tiako tenenina amin'izany dia izao, rehefa mandeha fitsarana ohatran'io ny raharaha dia hienjana ny parquet zay, zany hoe ampiatra ny lalàna farak'izay maximum ry zareo. Tsy haintsika izay ho ampiariny sy izay ho takiny fa izay aloha ny zavatra misy. Faharoa manaraka an'izany tsy misy mpangatakonitra amin'ity raharaha ity, zany hoe tsy misy partie civile. Tsy misy partie civile zany hoe tsy nisy zany hoe iny fanjakana malagasy ny se constituer partie civile ao anatin'le raharaha na hoe nisy olona hafa na hoe za tompon'le volamena na za zao ka za dia angatakonitra amin'ity zavatra ity, fa dia atteinte à l'ordre public le izy nisy violation ny loi sur la contrebande, dia zay zany mahatonga an'io mandeha fitsarana. Etsy andaniny
mandeha ny partie anankiray dia ny avocat izay miaro an'ireto voapanga anankitelo reto. Kanefa manana conflit d'intérêt ihany koa le olona izay miaro an'io ireo voapanga ireo sy ny État malagasy satria izao. Le ataoko hoe conflit d'intérêt dia hoe mifanohitra ny intérêt an'zareo. Ny intérêt an'ny fanjakana malagasy dia ny hanagadra an'ireo olon'ireo sy ny hanasaziana azy ary amerenana an'ireo vola sy volamena ireo any Madagasikara. Ny intérêt an'ireo olon'ireo dia ny ho afaka madidio amin'io raharaha io satria noho ny antony isan-karazany izay tokony ahafahany miaro tena dia ny mahiraka fotsiny ihany an'izy ireo ary raha any amin'ny fitsarana na ny juridiction misy ny common law dia afaka manao négociation ireo olon'ireo anoro iza ny instigateur, iza ny tompon'entana, iza no tena tompon'ireo entandreo ary ireo ny tena voasazy fa zareo zany kelikely ny saziny. Zay ny zavatra misy. Dikan'izay zany reto avocat anankitelo nalefa ny fanjakana izay sura fa nandoavana vola tsy toko tsy foroana dia mbola tsy afaka miasa akory ao Afrique du Sud satria tsy manana convention bilatérale amin'ny Afrique du Sud. Tsika tsy manana convention coopération judiciaire tsika dia tsy maintsy mandeha amina avocat sud-africain dia ramatoa izy ny anarany izy teo tsy aditiko tsara ny anarany fa le ramatoa avocat izay miaro an'i Stella nangataka famerenana ny volamena aty Madagasikara fanaovana ny famerenana ny Stella any koa aty Madagasikara ary fangatana ny liberté sous caution. Io zany dia manana intérêt contradictoire amin'ny Stella satria ndray iaro ny intérêt ny fanjakana, ndray etsy andaniny izy angataka liberté sous caution ho an'i Stella reo dia raha mitsoko ireo dia ahoana? Dia iza no andony caution? Malagasy zany mbola andony caution andreo koa. Izay ny fandehan'io dikan'izay zany tiako hisarena ny saintsika dia izao raha oviana isika malagasy vao tonga saina sy hanaiky foana ny zavatra mitranga izany hoe ny Madagasikara zany dia atao sehatra ohatran'ny hoe mpitazana fotsiny ny malagasy amin'ny ataon'ireto mpitondra reto. Raha ny tokony ho izy avelan'ny mpitondra hiasa malalaka ny ao Afrique du Sud, tsy mangataka rapatriement izy ary tsy mangataka extradition an'ireo olon'ireo fa avelany aloha andeha ny fitsarana any dia aveo izy se constituer partie civile milaza fa io volamena io dia any malagasy ary io vola io dia nandika ny lalàna malagasy nafany mivoaka tao ka noho izany izay dia se constituer partie civile mangataka an'io fa tsy andehanao juge et partie, andehanao sady prévenu no andehanao mpanenjika. Rehefa hainao any amin'ny mpanenjika dia ao amin'ny ministère public. Rehefa hainao aty amin'ny toriana dia aty amin'ny accusé. Ka izao zany zao le fanjakana malagasy c'est sur le banc des accusés. Aty amin'ny banc des accusés ry fanjakana malagasy. Matoa izy mandefa défense fiarovana avocat iaro an'reto angataka liberté sous caution. Zay zany mikasika an'io. Tiako tenena dia zao zay momba ny procédure fa io volamena saisie sur devise io dia volamena sy devise tsika malagasy ary aiza ny samifina maninona ny samifina tsy haino teny ary tsy hainona feo ary tsy hainona ouverture d'enquête mikasika an'io. Fa inona ny antony? Miray tsikombakomba ve ny samifina sa tsy indépendant? Rehefa tsy indépendant samifina miela tao ianao andriamatoa DG ny samifina tsy iray tsikombakomba ny fanjakana no ametrananao eo ary efa tsisy ny azon-damosina anananao hitondranao ny samifina io miela tao
satria ny blanchiment d'argent dia eloka iraisam-pirenena. Ny aty Frantsa sy ny Europe na vao mihoatra ny 1000 € fotsiny vola anaovanao transaction eran'ny tanàna dia efa taratasy be. Ataon'ny samy film international. Raha vao misy vola mihoatra ny centaine de millions ao anaty comptenao dia efa enquête be. Raha misy vola hoentinao mandenderaky ny aéroport aty Europe amina million ohatran'io dia efa enquête be. Fa maninona matory mitsanganao ny samy film, fa zay natoko hoe rehefa tsy anao mela. Fa io tsy falifaly fotsiny hoe za DG ny samy film, miala tsiny fa mpiara-miasa amiko ianao andre matoa DG ny samy film, fa saingy rehefa tsy anao ianareo dia miala. Fa tsisy dikany anaovana ipehana lafo be ny samy film, tsisy dikany anaovana samy film, fa rehefa ohatra ka atao libre le izy dia ataovy libre ho an'ny olona rehetrarehetra, dia ataovy miditra sy mivoaka ny vola ao dia miala amin'ilay convention internationale momba ny blanchiment d'argent. Fa ity zao misy vola blanchiment d'argent sady misy infraction sur le change. Vola nandika lalàna ny voan'io tao. Tsika angamba nahita reny fa misy 7 000, 10 000, 15 000 € mivoaka amin'ny aéroport eo efa tantara be, efa migadra makaiza le olona. Ity nefa ny 36 millions d'euros tsisy ninina lasa indray le fanjakana mandefa olona hangataka liberté sous caution ho an'ireto olona reto. Tao sérieux. Fanjakana nga ny tompony vola io? Volan'ny banque centrale io? Raha volan'ny banque centrale io dia ahoana nampivoaka an'io any Afrique du Sud? Anisy vola io? Raha tsy volan'ny banque centrale io dia ahoana nahatonga an'io mivoaka tao? Ahoana nahatonga an'io tao a Madagasikara? Teo am-pelatanan'ireo olona ary mbola averiko ahoana mahatonga ny olona tao amin'ny présidence nanamboatra ny passeport ny Stella reo. Nahoana ny tsy misy investigation mikasika an'izay fanamboarana passeport zay hatramin'izao. Mikasika ny fanamboarana ny visa an'ireo olona ireo koa tao amin'ny présidence nanamboatra ny visa an'ireo olona ireo. Eo zareo mody milaza gendarme de première classe. Irara inolina zay gendarme de première classe nareo any. Iny bataetana regadragadrana fa tany olona. Pikarama reny tsy malala zay gauche droite. Fa rehefa mijery izy ty misy taratasy ty misy an'izao dia manao izy. Tsy reny mihitsy ny ao anatin'io fa en haute sphère io. Fa raha tsy en haute sphère io, tsy mikiroparopaka ohatran'io ny général Bombe, tsy mikiroparopaka ohatran'io ny président de république, tsy mikiroparopaka ohatran'io ny DIRCOM sy ny ministry ny com. Zao zareo dia ilaza hoe tsy nahazo alalana io avion io fa zao katsika tsaramaso. Tsy rarahanay zany. Tsy eo amin'ilay nahazo sa tsy ilay nahazo fa ce qui est sûr dia nisy trafikana volamena tao ary nisy trafikana devise, nisy infraction, nisy halatra devise tao amin'ny banque centrale ary ny atterrirany Afrique du Sud. Zay zany ny tena important. Ka tsy le olona nanao an'izao bidouillage isan-karazany autorisation, tsisy autorisation, tsy zany ny intéressé anay fa izany nampanao an'ilay autorisation. Tsisy olona nanao an'izany. Tsisy olona nanao an'izany raha tsy avy any ambony mandeha midina. Ndana moa mba manandrana e. Ndana moa zany mba manandrana, misy olona manana na tsy haiko meo 20 milliards zany le olona na meo je sais pas combien de millions le olona dia hoe za reto mba hamoaka 36 millions d'euros eo amin'ny aéroport eo. Tsy misy olona anaiky hamoaka an'izany eo hoe ampiditra vola amina million eo amin'ny aéroport namoaka an'izany eo. Tsy misy. Fa matoa le olona tafavoaka eo misy taratasy avy any banque centrale, misy taratasy avy any, misy coup de téléphone isan-karazany, efa misy olon-dehibe, misy vava misy somotra manome alalana isan-karazany eo. Zay ny fandehan'io. Mazava aminareo ve? Ka zao ny teneniko anareo, rehefa jiolahy ohatra zany mitondra antsika, tsy jiolahy ambony fa jiolahy ambony latabatra no mitondra antsika.
Dia ny mety amin'io dia rofina mipetrongy sy nampily dosera dia miala. Zay ny mety amin'io ary miala amin'ny fomba tsy fanonganam-panjakana fa miala amin'ny fomba ara-dalàna. Izay ho resahantsika rehefa avy eo izay zavatra izay ao anatin'ny fandaharana miara-manonja izay iraisantsika. Fa tena ataondreo tantely afa-drakotra Madagasikara ny vola amin'ny banque centrale zany avoakavoaka fotsiny ohatrin'io dia ny samifinina modigisa fotsiny eo tsy manao na enquête ary. Nefany mahita taratasy tapaka taratasy anankiray ery amin'ny TV5 Monde ery Général Bomba mahavita investigation hatrany toliara. Ohatry mahita an'ilay vola 36 millions de dollars nefa tsy mahita investigation atao. Fa nahoana? Mba miandry izay avoainy taratasy rehetra sy iza daholo ilay anarana amin'ny ambonimbony rehetra ao amin'ny banque centrale ao namoaka an'io. Fa avy ao io vola io. Raha avy ao koa ilay volamena dia avoaiko io. Fa raha tsy avy ao ilay izy dia izay izao no tiana fantatra fa tsy gendarme de première classe satria te hanala foana hoe tsy olona ambony tsy ao amin'ny haute sphère de l'État tsy zareo mpitondra amin'ny faratampony ao tsy ry Andry Rajoelina no nanao an'io. Dia izay no mila asorina farak'izay aingana eo dia izao olona madinidinika kely rehetrarehetra izao no ampanaovina an'io. Iza koa tsy malala fa Andry Rajoelina efa mpanao trafikana volamena hatramin'izay nateo aminazy teo amin'ny tetezamita. Iza ny tsy malala an'izany? Iza ny tsy malala an'izany? Vavan'izao no niteny hoe izao ange les secrets. Ny ahafahantsika tsy manantona ny bailleur de fonds izy dia ny mivarotra volamena any ivelany. Fa saingy tamin'ity tsy nataony araka ilay tokony ho izy natao amin'ny banque centrale izy fa nataony amin'ny anara manokana. Ary dia ireo olona mandidinika izay rehetra nampanaovina an'ilay asa maloto no migadragadra ny Etsefasy eraky ny tanàna. Fa zareo manakavy any ambony any manao izay tirena ny ficelle ohatr'izao nefany malheureusement maladroitement. Ka izao no teneniko anareo ny famotsim-bola tompoko dia eloka iraisam-pirenena. Tsy ilay izy hoe nangalarina tao Madagasikara fa no ilay izy famotsiam-bola. Raha tsy vola mivoaka tao amin'ny banque centrale io dia vola azo tamina terroriste na vola handeha handoavana terroriste na vola handeha handoavana ny financement ny tamin'ny campagne. Tsy ferana daholo ange izany fa ny zavatra sura dia ny blanchiment d'argent dia eloka iraisam-pirenena. Normal raha miditra daholo ny Interpol, ny CIA, ny FBS ny tsy haiko intsony amin'io. Ary aza mieritreritra nareo fa ohatra ny fanaovan'ny retsy enquête ny fanaovan'ireo enquête. Ary tsika malagasy tsy tokony hanaiky mpitondra voaroroy amin'ny afera maloto ao anatin'ny fitondrana. Fa tsy alokaloka ao ambadiky ny constitution voatany hoe ny filoham-pirenena dia totalement irresponsable mandritry ny mandany. Amin'ny acte de gouvernance izay ataony no atao fa raha ohatra ka voaroroy amina volamena sy blanchiment d'argent izy na crime international izy dia meloka tsy mila fa mila miala déchu ny filoham-pirenena manao an'izany na ny filoham-pirenena mampanao an'izany. Izay mikasika an'iny dia izao koa fa maninona mipaka ny tsy manao tsara ny fanadihadiana mikasika an'io 36 millions de dollars io satria ve misy zanaky ny saigy ao amin'ny paka ao dia afaka mijery tsy fantatra izy na tompony dossier na tsy tompony fa kosa afaka mifampijery dossier ve zareo ao mampieritreritra ihany hoe fa manina moa no paka no mijery an'ity resaka ity nefa efa niova ny lalàna fa tsy ny resaka tsy corruption io okazava ny resaka fa resaka trafic. Donc zany tsy tokony no mipaka ny manao an'io dossier io fa tokony juridiction tsotra satria na ny ao amin'ny paka raha misy conflit d'intérêt koa misy zanaky saigy ao. Za aloha dia efa miala tsiny fa tsy mahatoky tsony andreo
tsy mahatoky tsony andreo hoe inona no ataony sy ny tsy ataony. Tsy mahatoky andreo tsika, ary za koa dia miteny aminareo hoe tsy mety satria tsy tokony mpaka efa niova ny lalàna mipaka, tsy hoe izay vola rehetra mihoatra an'izao montant dia efa nipaky fa rehefa resaka corruption, amiko io tsy resaka corruption fa resaka trafic, zany hoe contrebande na le infraction sur le change namoahana an'io vola io na ny fraude douanière namoahana an'io volamena io. Amin'izao tsika amin'iteny izao zany a, ny douane dia tokony partie civile ao anatin'io raharaha io. Aiza ny douane tsy misy constitué partie civile? Aiza? Tsita, mangina. Miezaka manarina ahoana reny tsy atratrarana an'ity, aiza reny ahoana ny fomba tsy atratrarana amin'ity, any mampiasa ny lohany fa tsy nijery izy hoe ahoana moa zany ny intérêt tena état ao anatiny.